Alléluia. Amin'ny fifaliana indray ano ara-banantsika rehetra mpanaraka tsapaka ny fandaharana eto amin'ny Facebook live ary ihany koa ao amin'ny radio fandresena 97.4 ao anatin'ny fotoana hariva moa tsika izay fotoana miavaka ary ino koa foky rehetra fa hikasikanao misimisy mihoatra no ny tamin'ny maraina indray ny tompo amin'ity hariva ity ao anatin'izay dia makasitraka an'Andriamanitra lehibe satria nomeny fahasoavana nomeny fahafahana ary nomeny indray fahafahana afaka indray mbola nompo azy eto amin'ity toeran'ity androany ary isaorana mandrakariva amin'ny Bishop Patrick sy Révérend Phare Andrianarivo ny mbola fitokisan'izy ireo ny fananganan'izy ireo ny fampianarana ary ny fanomezana sehatra ihany koa ahafahana mitombo anatin'ny fanompona an'Andriamanitra. Eny ary nanomboka amin'ny fotoana avy hatranintsika andehantsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana nomena antsika ary ihany koa hanomana ny fomam-panantsika ny amin'ny zavatra rehetra fanoman'Andriamanitra ho antsika indray amin'ity hariva ity. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny ankasitrahana fenonao. Misotranao manokana Andriamanitra ny amin'ity fotoana hariva ity izay fotoana ahafahanay mihaona aminao indray. Misotranao izay satria nomenao anay ny tombontsoa. Nomenao anay ny fahafahana Andriamanitra mbola hiainao anao indray. Andreanao ampianatra anay sy hanangana anay indray. Misotra indrindra tompo fa eto ny fanatrehanao. Eto anao hikasika anay amin'ity hariva ity ary efa vonanao anao ny zavatra rehetra ho anay mba hahasoa ny fiainanay ary hahasoa ny fanomponay. Tompo isaoranay indrindra ianao ary tonga eto izay ame voninahitra anao. Tsy misaotra anay fotsiny fa hideranao satria tsara ianao, hideranao satria lehibe ianao, anandratra anao satria tsy misy tahaka anao ary mandrakizay tsisy ny azonay hoarina aminao. Dia tsika ilaza androany no rezana nataonao tompo dia isaorako ianao androany, no rezana nataonao dia hiderako ianao androany. No reason I don't know that I can now. No reason I don't know is all I can know. No reason I don't know I send a trouble I know. Don't put it now for Andriamanitru. Tupotika now for Andriamanitru. No reason I don't know that I can know. No reason I don't know it's all I can know. No reason I don't know I send a trouble now. Don't put it now for Andriamanitru. Don't put it now for Andriamanitru. Deve ti che fusi che regia yani. No reason I don't know. No reason I don't know that I can know. No reason I don't know it's all I can know. No reason I don't know I started trouble now. Don't put it now for Andriamanitru. Don't put it now for Andriamanitru. No reason I don't know that I can know. No reason I don't know it's all I can know. No reason I don't know I saw the trouble now. Don't put it now for Andriamanitru. Don't put it now for Andriamanitru. Deve ti che fare ne fusi careccia. No reason I don't know. No reason I don't know that I can know. No reason I don't know it's all I can know. No reason I don't know I saw the trouble now. Don't put it now for Andriamanitru.
votiky anao fa Andriamanitro. O zany tokoa Andriamanitra fona rehetra nisaoranay anao andratra, nisaoranay ny famindram-po sy ny fitiavanao, misaotra fa eo aminay mandraka ariva ianao Andriamanitra. Zany ato mbola hiteranay anao andratra, tonga edsay ananatra anao, tonga edsay hiteranao amin'ny fonay rehetra andratra, amin'ny fonay rehetra nentinay mankalaza sy manandratra ny anarana. Dia Andriamanitra lehibe sy masina mandrakizay. Tungiteranao aminy fokoao, ianao ire Jesu, ifonako ireo tsy nety natao dia hiteranao ao. Ianao ire Jesu, tungiteranao aminy fokoao, ianao ire Jesu, ifonako ireo tsy nety natao dia hiteranao ao. Ianao ire Jesu. Dia avy antsika hatramin'ny voalohany izany iry izany. Rehefa fonany feon'ireo zava-maneno tindro tonga ao, manirimba hitondra zava-misy tombam-bidy, izay afaly anao. Mihoatra ny ranomeko anao, faraiza mizao tsy izay no teny ilainao. Mijery laliny ianao fa tsy nivelany ihany, mijery ny aty foky anao. Tungiteranao aminy fokoao, ianao ire Jesu, ifonako ireo tsy nety natao dia hiteranao ao. Ianao ire Jesu, tungiteranao aminy fokoao, ianao ire Jesu, ifonako ireo tsy nety natao dia hiteranao ao. Ianao ire Jesu. Dia avy antsika hatramin'ny voalohany antsany androany. Rehefa fonany feon'ireo zava-maneno tindro tonga ao, manirimba hitondra zava-misy tombam-bidy, izay afaly anao. Mihoatra ny ranomeko anao, faraiza mizao tsy
izay no teny ilainao mijery laliny ianao fa tsy nivelany ihany miteny atiny fokianao tongideranao aminy fokoao ianao iray Jesu ifonako ireo tsy mety natao teideranao ao ianao iray Jesu tongideranao aminy fokoao ianao iray Jesu ifonako ireo tsy mety natao teideranao ao ianao iray Jesu ianao iray Jesu fa tsisy toanao tsisy mihoatra anao fa lehibe ianao magaga anao tsisy toanao ianao iray Jesu ianao iray Jesu tongideranao aminy fokoao ianao iray Jesu ifonako ireo tsy mety natao teideranao ao ianao iray Jesu ity ao itera sy ankoka ilaza fa tompoko ianao fa mamindrindra ianao sady mendrika tompo tsara loatra mikianao tsika rehetra iarana loatra azy ity ao itera sy ankoka ilaza fa tompoko ianao fa mamindrindra ianao sady mendrika tompo tsara loatra mikianao ity ao itera sy ankoka ilaza fa tompoko ianao fa mamindrindra ianao sady mendrika tompo tsara loatra mikianao ity ao iteranao tompo sy ankoka ilaza fa tompoko ianao fa mamindrindra ianao sady mendrika tompo tsara
Levatsika fotaka rehetra ihany. Hitia itera sy akoka ilaza fa tompoko ianao fa mamindrindra ianao sady mendrika tompo tsara loatra mikeny. Levatsika farazana. Hitia itera sy akoka ilaza fa tompoko ianao fa mamindrindra ianao sady mendrika tompo tsara loatra mikena. Alleluia. Dia hitra fandarana manaraka. Akatsiraka n'Andriamanitra lehibeny amin'ny tompo-pahasoavana omeny andro any afaka hitondranao anatin'ny fanatitra ary ankasitrahako feno andray aman-drenitsika Bishop Patrick sy Révérend Phare Andrianarivo izay ray aman-dreny manome anay sehatra ahafahanay mitombo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ankasitraka anao koa mbola miaino hatrany ary manaraka hatrany izao fotoana sarobidy zao. Ny tondrako anao androany dia ao amin'ny Salamo 50 ka ny 5. Salamo 50:5. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay izay salamo nataon'ny Asafo. Angony ety amiko ny oloko masina. Angony ety amiko ny oloko masina. Izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Alleluia. Dika zany dia tsotra. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanekena. Dia tsy ny hoe fanekena dia tsotra. Misy ny ankilany ary misy ny andaniny. Andaniny sy ny ankilany zany. Izany hoe raha mahatotosa zavatra ifanekena ny andaniny dia tsy maintsy manatanteraka azay ny fanarahana koa ny ankilany. Dia tahak'izay koa. Raha manatanteraka azay ny teneniny ny ankilany dia tsy maintsy manao ny tsy manatotosa ary manefa zay tokony ataony koa ny andaniny. Hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mifanekena. Jereo tsara fa ao amin'ny Isaia 1:20 dia ozy ny tenin'Andriamanitra. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia inona ny vokatsoa amin'ny tany. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia inona ny vokatsoa amin'ny tany. Dika zay raha manaraka an'ilay fanekena zay natao ianao ary manatanteraka an'ilay izy, mankatoy an'ilay izy, antsipriany tiana nataony, inona ny vokatsoa amin'ny tany ozy izy. Alleluia. Hoe Andriamanitra dia Andriamanitra fanekena. Eny tsara ako ny antony anaovana fanekena dia mba hahafahana mifamatotra. Misy fifamatorana ao anatin'ilay izy. Ary jereo tsara marina fa nametraka Andriamanitra teo angony aty amiko ny oloko masina. Eny tsara enao matoa manaraka zao fotoana zao. Tsy sitraponao ngeny teo fanatsoan'Andriamanitra mihitsy ianao enao izy mihitsy nanangona anao makanisa ty oloko masina. Io ohatrany anao moa ny antsoina hoe masina, voafidy, voatokana, voadio, miavaka. Dika zay ny antsoan'Andriamanitra anao anaraka zao fotoana zao. Mbola manaraka ihany koa an'izao fotoana anaovana fanatitra zao dia enao mihitsy ny fidian'Andriamanitra. Toy izy ohatrany ahoana amin'izay le fanekena atao anatin'ilay izy. Tondra fanatitra. Tondra fanatitra. Manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Dika zay lasa nabavy fotoana zao tena tokony anaovantsika fanekena amin'Andriamanitra ary anatotosantsika zay tokony ataontsika dia fitondrana fanatitra. Dia jereo tsara raha mamaksika raha mitoy an'io le Salamo 50 dia mahita ao ambany ao asa ozy nanao ny zavatra rehetra. Zany ke ozy tsy dia fanatitra loatra ny teny ilako aminareo fa mariky fa makatovy ianao ary manaiky an'ilay fanekena zay nataoko taminao. Dia jereo tsara amin'izay tsy hangataka aminao zany biby zany nanao azy zany so rehetrarehetra sa daholo ny tompony ozy izy mo tsy avereny ozy izy. Vereny amin'ny 14:12 sy 15 hoe manatera fanatosorana ho an'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avy indrindra ny voadinao. Toy izy antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Alleluia. Dika zay amin'ny fotoanao manaraka sy mankatoa, manaiky sy mankatoa mitondra fanatitra eo anatin'Andriamanitra
tozy izy ao amin'ny andro fahoriana mihitsy eo nao amijeko anao fotoana zao eno tsara mahafinaritra loatra ny tenin'ny ray aman-drentsika révérend fara hoe tsy mbola nahita ao izy izy olona zay tena santsoraka tamin'Andriamanitra ka namotsitra azy Andriamanitra fatakarany zany ndraindray mantsy ny olona hoe ny olona efa sahirana zao ny olona efa tsy manam-bola tsony zao mbola terenareo anao fanatitra ihany eno tsara na Gideon ary le zavatra ny kolokolona nandritra amin'ny fitoana tao anatin'ny tena hoe tena fahirano tanteraka nasain'Andriamanitra iny mihitsy atao fanatitra ao anahy halleloia satria Andriamanitra dia Andriamanitra fanekena ary fanekena ataon'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanatitra halleloia androany dia nentananao hitondranao efao ny voadinao raha anao izany fanatitra zany ianao dia raha mivolana ataonao teo amin'ny 034 81 984 83 averiko ihany 034 81 984 83 na aotra efatra amby telopolo raiky amby valopolo efatra amby valopolo sivinjato telo amby valopolo raha vola anankiray ihany koa dia misy larana anankiray tia 034 85 604 04 averiko ihany 034 85 604 04 na aotra efatra amby telopolo dimy amby valopolo efatra seninjato aotra efatra araha airtelmonie kosa no ataonao dia 033 02 092 30 033 02 092 30 na aotra telo amby telopolo aotra roa aotra roa amby sivifolo telopolo raha orange monnaie kosa dia 032 97 096 84 averiko ihany 032 97 096 84 na aotra roa amby telopolo fito amby sivifolo aotra enina amby sivifolo efatra amby valopolo eo mpanatotosanao ny fanatitra ao dia andeha anao fiderana anankiray tsika ao anatin'izay melohan'ny tondrantsika ambavaka ny fanatitra zay nataonao dia tsika ilaza androanao rehefa manandra-tananao fanatitra ao anao amin'ny fona rehetra no hiderana ianao rehefa manandra-tananao ho fanatitra ho anao amin'ny fona rehetra no hiterananao rehefa manandra-tananao ho fanatitra ho anao amin'ny fona rehetra no hiterananao Magica wanao irery ny fanandra-tanana Magica wanao irery ny fanandra-tanana rehefa manandra-tananao ho fanatitra ho anao amin'ny fona rehetra no hiterananao rehefa manandra-tananao ho fanatitra ho anao amin'ny fona rehetra no hiterananao Magica wanao irery ny
nifanandratatanana mandrika mandrika hoanao iray nifanandratatanana hoanao iray nifanandratatanana hoanao iray nifanandratatanana. mino afa efa nefainao ny voadinao a no totosainao ny fanekena zay nataonao a tamin'ny alalan'ny fanatitra kanefa raha toka tsy naheno tsara ianao dia averiko indray mandeha le izy a mivola 034 81 984 83 034 85 604 04 airtel monnaie kosa 033 02 092 30 ary ny orange monnaie 032 97 096 84 dia ary itsika hitonam-bavaka ny fanatitra zay nataotsika teo raha eo mbola makasitraka sa mivonahitra anao zay ny amin'ny tombony lehibe ny menao anay androany afaka tondra fanatitra teto anatreanao araka ny teninao tompo hoe tsy fanatitra hoy ianao fa raha fanatitra ny tadiavinao dia efa nataonandreo mandrakariva hoy ianao fa androany zay amin'ny fatokina amin'ny fitiavana ary amin'ny fanatanterahana ny fanekena zay nataonay teto anatreanao ny hitondrana izay fanatitra izao mangataka izay tompo aoka ny fakasitranao ampidininao an'ny tsirairay avy ho anisa tokantrano ary ho an'ny tanàna tsirairay avy zay nanao azy amin'ny fanatitra izany raha eo amin'ny fifaliana ny hitondrana ny fanatitra raisinay ho tombotsoa ary raisinay benefisy lehibe ny ahafahanay manana anjara lehibe amin'ny fanotarana amin'ny fanjakanao makasitraka sa mahivonahitra anao satria avy aminao no nandraisanay ary avy aminao ihany koa Andriamanitra no ahafahanay mbola nanomendray androany da io ary ny fanatitra ny tsirairay avy aoka mba hisy vokatra mba ahafahanay Andriamanitra hitsinja vokatra dia fanan'olona maro atateraka ireo fanekena zay fa nataonao taminay ray makasitraka sa mahivonahitra anao sady zay tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen hiditra amin'ny fandarana manaraka isika ao anatin'izay Alleluia melohany andrasantsika ten'Andriamanitra tendentsika ilaza androany fahalehiben'ny tompontsika manan'Andriamanitra lehibetsika ANAO nilanitra sy ny fiandrianana tompo tsisy toanao tompo tsisy toanao izao rehetra izao dia miondrika aminao tompo tsisy toanao tompo tsisy toanao lehibe ny tompo sika iny lehibe ny tompo ndo iara iny lehibe lehibe ny tompo sy ny fiandrianana tompo tsisy toanao tompo tsisy toanao izao rehetra izao dia miondrika aminao tompo tsisy toanao tompo
tsisy toanao lehibe ny tompo sika ira lehibe ny tompo ndo iara ira lehibe lehibe ny tompo lehibe ny tompo sika ira lehibe ny tompo ndo iara ira lehibe lehibe ny tompo Andriamanitra mahery anao Andriamanitra mahery mendrika ny teny ny fokoira lehibe ny tompo Andriamanitra mahery anao Andriamanitra mahery mendrika ny teny ny fokoira lehibe ny tompo lehibe ny tompo sika ira lehibe ny tompo ndo iara ira lehibe lehibe ny tompo Halleluja eny rendeha antsika indray mpanompon'Andriamanitra Bishop Patrick Andrianarivo izay hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany Genesis toko faraky amby efapolo ka ny andininy faraky amby dimapolo. Hoy izy ary ny anara lamatoa dia nataony Josefa hoe Manase. Fa hoy izy Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranony raiko. Nanambady zany Josefa teto dia niteraka izy. Ny anarany dia nataony hoe Manase. Ina dikala hoe Manase? Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranony raiko. Tena akaikinao ameanao ny Manase anao Andriamanitra. Asy fandraisan-dahatra kosa aloha hoe anomeanao ny Manase anao Andriamanitra. Ny fitaina zay omeny tompo anao a partir ty androany ty ampanadinanao ny fahorianao rehetra. Alleluia. Tsy mihina hoe tonga ho azy ty teny ty fa tena tonga mba ho anao. Tsika rehetra angamba mety mahafantatra ny tantaran'i Josefa. Ho azy tsy mahafantatra dia mampahafantatra kely ahako. Tambola kely Josefa dia mpanofona ary mahita fahitana. Tiany dadana izy satria zanak' Raely le tena vady, tena tiany Jakoba ary niandrasana nandritra ny 4 taona. Rehefa nandeha nefa fotoana tsy niteraka Raely fa le afoana no niteraka. Taty aoriana vao niteraka an Josefa izy ary tena tiany Jakoba Josefa. Rehefa nandeha teny fotoana dia farany nialina azy ny rahalahiny. Dia nitady fomba amin'izay ielimine anazy. Ka tamin'ny fotoana anankiray rehefa nirahan Jakoba Josefa andeha hanatitra sakafo fromage ho an-dralahiny. Vao hita an-dralahiny lavidavitra dozy ny ralahiny tila anankiray be takalazy. Ndao eliminena fa mandreraka. Misy olona tsy faliny amin'ny vision anao mihitsy. Tele nofonofonao ne makararendosy sasany. Kanefa natinina sy tiny tsy maintsy azo Manase anao ianao. Alleluia. Dia nandeha ny fotoana dia
nalaindralany izy dia natsipony tao anaty lavaka tsisy rano. Io zany tsy atsipy amin'ny fomba mihaja ao midina aingana fa tsy tiana ho faty fa tonga dia akanosika fotsiny tsotro zao. Mandronjona ozy ny tegny gasy dov lava-drano io ny latsahana io lavaka tsisy rano. Mety angamba 2 metatra ny alaliny, mety 4 metatra tsy fantatro fa lava-drano tsisy rano tsony tao anatiny. Rehefa nandeha fotoana dia nahita Ismaelita indray zareo ny alavany izay mpividy olona andevo tamin'ny fotoanandro. Dozy ny lalàna anankiray andao tsika amiditsika amin'ireto izy fa tsy mety raha mandatsaka ny raha andralantsika isika. Tena amidiny zareo andevo Josefa. Dia lasa Josefa tany tonga tany Egypta. Tsy mora ane zany ny rahalanao varotra anao mba arina mahaforen'Andriamanitra. Tonga teo amin'ny tsenany andevo izy ohatry ny biby ohatry ny varotromby ane zany. Dia tonga mividy ty ohatry ny mety ty nofonofosana tsara ty ohatry ny poziny olona mahirahira-tsaina. Dia nividin'ny Potifara izy dia nipetraka tao an-tranon'ny Potifara. Rehefa ohatry mba nahiratra kely ilay masoandro mpiainana tsy ritin-dramatondra izy. Dia lazain-dramatondra izy fa nikasan'olona anazy dia nigadra. Rehefa tany amponja indray izy nampisaotra an'Andriamanitra fa tsy mba nigadra niaraka tamin'ny olona rehetra fa nigadra niaraka amin'ny mpitondra mofo sy ny mpitondra kapoaka ny Farao. Ao anatin'izany fahoriana rehetra any vita calcul hatramin'ny olona miara-migadra aminy. Terekinao anatin'io fahorianao io fa nikajian'Andriamanitra ny olona tokony hifanena aminao. Avy rena mifandroana azafady. Mety eritreretinao mihitsy ty olona miara-migadra amiko ty ve ty olona miaraka be problema miaraka amiko ty ve tsy ampozinao mihitsy fa ny zavatra rehetra dia ampiasain'Andriamanitra mba hahasoa antsika. Amin'ny fotoana takatra ao zany dia mesitranao azy ianao any anatinao any. Alleluia. Rahalany Josefa moa dia nieritreritra ny hoe anafoana ny tantarany. Tsy fantany fa teo ny nanomboka ny tantarany. Tsara ny tompo amen. Rehefa teny fotoana nanofy ilay tao amponja. Dia anankiray nanofy hoe nitondra mofo ny Farao io ilay mpitondra mofo io nanofy hoe ny lolo arona feno mofo dia avy eo ny tsaingoangoaika ilay izy. Tozy izy hoe inona ny dikan'izany? Tozy Josefa afaka 3 andro dia atsony Farao anao aro kapay lohanao dia ho faty ianao. Tasika be ilay anankiray kanjo tokoa kapain'ny Farao ny lohany ary maty izy. Nahitany ilay anankiray dia nitantara nofony koa hoe za koa nanofo izy. Zany hoe nanofo hoe niverina nitondra ny kapoaka ny Farao nanompo sapao-mboloboka sy ohatr'izany izy. Tozy izy Josefa hoe afaka 3 andro koa dia hiverina hitondra ny kapoaka ny Farao ianao. Inona tokoa nitranga niverina nitondra ny kapoaka ny Farao izy. Zany hoe olona afaka mivezivezy ao amin'ny lapa zay olona inony Farao. Nanofy amin'izay indray Farao tsisy navita nandika ny nofony. Tozy dia mpitondra kapoaka hoe ao amponja nisy niara-nigadra tamiko. Manina dao izy dia tantarainy teo ianona nanofy dia le nikapainao iny loha. Za koa nanofy avy eo dia natsonao indray marina foana izay zavatra teneniny. Ka sao dia mba izy malaza ny hevitry ny nofinao fa tsy hoe tena tsony izy. Nadikan'i Josefa ny nofy lasa prime ministre izy. Raha mijery fiainan'i Josefa ianao dia fony izy 14 taona 15 taona teo no namidiny rahalahy. Tao anatin'izay parcours lava be izay ohatry ny maharary miaka-midiny ohatry ny tsofa zay posaka masoandro dia miletika posaka kely dia miletika. Tao anatin'izay feno 3 taona izy no natsony Farao andikany nofiny. Amin'ny fotoana nge tonga ny fitahinao ohatry ny tsisy dikany tsondra fahoriana ny lalovanao ohatra ny vehivavy miteraka io marary mitondra azy 7 volana marary miteraka fa rehefa teraka amin'izay izy adiny dolo ny fahoriana rehetra. Ny tompo ampanadino anao ny fahorianao ka meanao ny manase anao. Rehefa tonga prime ministre Josefa dia nanambady Egyptianina izy dia niteraka izy ny anaran'ny zanany dia natsony hoe Manase. Ny dikany dia hoe Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra. Inona zany? Ny fahoriako rehetra tao an-trano iray. Za mino fa amin'ity herinandro ity Andriamanitra. Misy olona hoe mandray faminaniana vety. Amin'ity herinandro ity ameanao ny Manase anao Andriamanitra. Ampanadino anao ny fahorianao rehetra. Tsy hotsarona intsony zany vesatry ny mandoha fatramo. Ny vesatry ny écolage isam-bolana. Ny vesatry ny facture isam-bolana.
imezanao fotsiny zany satria nahoana anantranao am'izay anao tsy haiko namana sasany amenao manase anao Andriamanitra ampanadinanao ny fahorinao rehetra lizany hoe ny fahorintsika misy katsa Andriamanitra tsy mampitondra atsika izay tsy zakatsika ary ny zavatra rehetra miara-miasa mba hasoa atsika mety ohatry ny jereny dia ohatry ny hoe ndraindray no ohatry ny alem-panahy eritreretra hoe takizay tsy nitatarany nofoko tamin'ireny ngamba raha toko hoe Joseph takizay koa tsy nandeha anaty katikana tamin'iny takizay ohatra mety be da be ny anenenanao ny décision raisinao ny action nataonao ny karazan'olona ny arahanao fa io tsisy mandehandeha ho azy ny fiainantsika isika mety metrehitra erreur ilay izy fa Andriamanitra afaka mampiasa ny zavatra rehetra ho fitahinantsika alleluia tena mety izy efa hainao teo ny tantara elefisaratsena hoe raha manina dao mandika anovo Joseph ka nijanona tany Egypte tany Kanana tsy namidiny rahalahiny tsy mivonony rahalahiny fa dia le chouchouteny dadany foana le tiany dadany foana tsy tanteraka mandrakizay ny nofony tsy premier ministre any tany Kanana mihitsy izy fa sofa nisy ny rahalahiny sainy ratsy momba azy ndraindray nge ilaina ny ratsy fanahy hanosika atsika ho amin'ny tsara tony tsy azonao ngamba nytoroteniko tanao raha ohatra ka tsy nyle foniny ro maramila romanina lany voan'i Jesosy tsy mivoaka nge ny rano sy raha ho famonjena tsy ianao raha takizay tsy isy farotra eo nakala an' Jesosy ka nanolotra azy teny an-tanan'ny Pilato ary zay Pilato tsy namoaka dito fa teny hoe tsy hitako zelony ity fa avitsoro izy andeha mbola tsy vita ngamba famonjena fa sofa nisy olona be da be manahirana tanteraka ny famonjena atsika telekinao misaorany Jehova hatramin'ny ratsy fanahy manakaiky anao ndraindray vita kajo ny fiainanao olona ten'le olona zay hoe itsika nge tsy mpandahatra fa alahatra alleluia tena andeha ny fiainany ohatry ny marary ny fijery ilay izy 12 taona anao tsisy andro miratra fomba miratra na tonga dia crash ary marary daoly fa tamin'ny fotoana anankiray telekinao misy farany zavadrehetra aza mino famelohany farany titonte misy farany fahorinao dia amenao manase amin'izay Andriamanitra tahaka ny tsy fahaizan'olombelona mamorona zaza ao akibo satria tsy voatery hoe tsy maintsy mikambana ny lasin'ny vavy dia misy zaza fa be da be ny mpivady tsy mety miteraka be da be ny mpivady hita ny dokotera hoe tsisy olana fa tsy mety misy zaza satria lova avy amin'i Jehova ny taranaka tahaka ny na inona mety fifankatiavan'i Josefa tsy ny vadiny raha tsy Andriamanitra name azy Manase tsy nazo izy inona koa effortnao sy zay tretinao atao mba hahatonga anao hita fitaina goavana io raha tsy Jehova manontra miasa foana mpanao azy fa za mino fa ity ny herinandro ny Manase anao ahoana zavady telekinao ampanadino atsika ny fahorintsika Andriamanitra mafinahitra loatra ny tenin'ny Joba ao amin'ny Joba 1:12 zao lazainy fa ho adinonao ny fahorinao tony rano efa nandalo no ahatsiarovanao azy ahoana tsara ho adinonao ny fahorinao ary tony rano efa nandalo no ahatsiarovanao azy tanao ohatra rehefa le avy reny ny orana dia mikorina anazy dia lasa tsy mijanonao zany any amin'izay farany any tsy fantatrao dia ho ny teny Andriamanitra ohatrizay koa ny fahorinao amin'ity Andriamanitra ity tony rano mandalo io tsy hitanao ntsony hatramin'izay fitoerany tsy horeny ntsony ny fanaintaina ny fijalianao fahiny ino tsara zany na tonga ny Josefa sitrana ka navita na melaneloko ny rahalahiny fa raha izay Josefa mbola andevy tany Egypta ka dia tokotra hoe mbola le piasan'ny Potifara le ampahoriny Potifara sy paikibakony etsero no tonga tany Egypta ny rahalahiny vidy vary na Josefa ary mbola niafina angamba tsy tia no hita ny rahalahiny fa tsy izy tao anaty fahoriana ny tonga ny rahalahiny
izy misezam-boninahitra ny tonga an-dralahy. Alleluia. Anandralany aza tsy nahalala azy hoe izy ty. Fasafasy zao nefa tsy fantatra hoe Joseph eto. Possible rehefa mitanao Andriamanitra dia ohatra Bartomeo ianao. Le jamba nahiratra. Ozy ny sasany hoe le jamba iny. Ozy ny sasany hoe tsisy fa mitovy aminy. Fa ho le jamba hoe zay any ty. Soana dia teny olona hoe so dia tsy anao io. Fa ianao ihany ama zay any ty. Satria mitanao Andriamanitra. Halleluia. Ozy hoe ho adinonao ny fahorinao. Tikanao teny amin'ny tenanao ho adinoko ny fahoriko. Tahaka ny rano mandalo no atsiarovako azy. Tsofoka rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao manomboka rapitso hitsanga ny fipoahana, fitahiny, valom-bavaka ary angina ny Yesu sy ny latsaratra. Izy taona ny zanak'Israely rehefa nandevozona tao Egypta, nandritry ny fotoana naharitra 300 taona. Dia naniraka ny Mosesy Andriamanitra hamoaka azy tao. Tamin'ny famantarana sy ny fahagagana lehibe maro. Haitsika angamba misy fahagagana folo ngeza be izay tena matsiravina nataon'Andriamanitra tao Egypta tamin'ny alalan'ny Mosesy. Rehefa tafavoaka tao ireo, mahatalanjona ny fomba nandringan'Andriamanitra azy fa tao anaty ranomasina. Tsy mila nampiasa fitaovam-piadiana ny Israely handringana ny mpandringana azy. Fa Andriamanitra ny créé accident ho azy. Van'Andriamanitra ny kodiaran-tsaretiny, dia rehefa nandeha tao amin'ny rano izy sy tany maina, zanak'Israely tafavoaka fa izy ny fandona tao ary maty tao izy rehetra. Rehefa tafavoaka izy nandeha ny fotoana maty ihany Mosesy. Marimarina koa Andriamanitra teny tamin'ny Mosesy mekara ty an-danitra amin'izay ianao dia lasa izy. Zany hoe hoy Andriamanitra makanisa tendrombohitra dia okanao faty dia nakany tendrombohitra izy ary maty dia nakany amin'ny tompo. Dia Josefa amin'izay nandimby azy. Azafady, Josoa amin'izay nandimby azy. Rehefa mivitra ny tankana azy dia tonga tao Gilgala. Tonga taiza azafady? Dia zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa azy tenin'Andriamanitra ho anao androany. Josoa 5:7. Hoy izy. Dia hoy Jehova tamin'ny Josoa androany. Andriamanitra. Roviana azafady? Ino tsara ny minitra Andriamanitra amin'ny teny dia efa konto ny vita ny anarany. Androany no nanako diavako ny fandatsan'ny Egypta ho afaka aminareo. Raha manana baiboly tiako mba vakianao kely izy azafady. Josoa 5:7. Dia hoy Jehova tamin'ny Josoa, androany no nanako diavako ny fandatsan'ny Egypta ho afaka aminareo. Tikanao no amena mafatra ny varatra. Averenao amin'ny tenanao androany no nanako diavan'Andriamanitra ny fandatsan'ny Egyptianina ho afakaboko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Roviana tsara azafady izy. Roviana azafady izy. Androany. Melohany idirany tany Kanana dia nentin'Andriamanitra tao Gilgala izy. Hoy hoe hiditra amin'ilay tany tonodrono sy tantely amin'izay ianareo. Ao amin'ilay toerana izay nadinoany fahoriana rehetra. Fa niny andova ny lovan'ny jentrisy izy. Anona trano izay tsy namboarina izy. Anona tamboloboka izay tsy izy namboly azy. Anona biby amanondry toko hoe biby somby petabe izy izay tsy izy akory ny ompy azy. Ny fananany jentrisy afindry eny tanany. Aoko tanteraka rahabaky teny aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tenekinao tsy mila manao trano fa azo trano anao manokana. Anaran'i Jesosy. Tsy mila manangana orinasa fa azo orinasa manokana. Amin'ny saina maha-olombelona dia sarotro zany. Fa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ainy atao. Alao zay mihinana tikanao amenina mafy. Alohan'ny dirany tany toy Andriamanitra, anio no nanako diavako ny fandatsan'ny Egyptianina rehetra nareo. Halleluja. Jerevy tsara fa hoy izy tsy nyteny hoe anio no hanako diavako. Fa zay nanako diavako. Ny tezan'Andriamanitra efa mivitaiko ilay izy. Efa tanteraka ilay izy. Hoy aminao androany efa afaka aminao ny latsan'ny olona.
lehilahy fa tsy mahalotroso ianao hoe lehilahy fa tsy miasa ianao hoe lehilahy fa tsy manambola ianao hoe lehilahy fa mivavaka be nefa tsisy apoky ianao hoe lehilahy fa zao terekinao efa kontiny afaka am'izany am'izay ianao avrena am'fandroany azavady amen sa tsy amen de le ma tsy misy olona diso be resaka loatra amin'ny fiainantsika mahita tenenina be mihitsy am'ty de mandeha ty izy roa ihany safidiny na izy tantara mifagagana na angina alonga ipokeo rapitso androany efa nesoron'andriamanitra latsy hitanatana vavany jeterizaka ilaza manao hoe zava-dehibe ny nataony Jehova ho an'ireny fa ampodiny ranomasina ho fifalian'andriamanitra na mafy tamin'ny ranomasina fa hijinja mpifaliana ianao alleluia zao ny amaranako ny toroteniko Ezekiela fahinina amin'ny telopolo ka ny andiny fa 10 Ezekiela fahinina amin'ny telopolo ka ny andiny fa 10 ary ataoko tsy mahareny latsany gentlisy nitsony ianao ahoana zavady ataoko tsy mahareny latsany gentlisy nitsony ianao sady tsy tondra ny fanaratsiny olona intsony so anao metrehitra fa tsy fantatr'andriamanitra ny latsa mahazo anao ny tondro molotra ny resaky ny sasany so anao metrehitra fa tsy fantatr'andriamanitra hoe mezaka mitraky anao sy mijoro mody miezaka tsy te ampisaoman'olona fa marary le resahatra fa tsy te hiteny fa mijoro fotsiny fa ny tompo mahalala azao ny teniny ataoko tsy mahareny latsany gentlisy intsony ianao sady tsy tondra ny fanaratsiny olona intsony zay mety kalao amen halleluia amenao ny manase anao andriamanitra ary mitondra anao ny giligalanao zay resoron'andriamanitra ny fahafambaraka sy ny fandatsan'ny olona tikanao hitsangana dia hivavaka tsika mazavabe zany afatra zany ny finoanao sisany andrasana amin'andriamanitra efa nytena izy amin'andriamanitra efa tanteraka izay lazany tsisy mampatahotra anao ny amin'ny hoavinao manomboka eto mitoy izy mitraka ihany fa manomboka an'io no ahitanao an'andriamanitra iasy raha eo amin'ny foko rehetra ny isorako anao ianao tokoa tena mahita ny fehezahany mitraka fehezahany mijoro fehezahany tsy mitomany eo anaty antranga zavatra rehetra satria mifikitra aminao sy izay lazainao izay ary androanao mbola niteny taminay androanao mbola milaza aminay fa menay ny manase anay ianao ampanadinanay ny fahoriana rehetra mino zany zay androany le kasambronda mino zany zay androany angamba mety mitabataba ny gentilisa sy manao anoany foana manao zay resaka tia nresahana sy miteny zay tia nitenenina angamba metrehitra izy tahaka ny Josefa hoe namidiny izy metrehitra izy angamba fa tapitra ny tantaranay fa efa nanomboka ny fiainanay ary androany izy mitondra anay eto Giligaly ianao hoe ianao akodiako am'izay eto ny anakodiavako ianao ny fandatsan'ny Egiptianina rehetra ary tsy areny latsany gentilisa intsoza sy ny fanaratsi'ny olona mino zay lazainao zay androany andriamanitra tompo tsy angataky intsony zay fa misaotra sady fefa mietsika ny anjely fefa mietsika ny fananao ary efa etsianao ny olona sy ny tagna-javatra rehetrarehetra alaminao araky ny teneninao tompo tsisy masakina anao rehefa miasa anao tsisy masakina anao rehefa miteny anao sitapoko anao tsy maintsy hoto ary fikasako tsy maintsy tanteraka tompo misaotra anao fa tanterahanao za manomboka androany raha mpiso am'ty ananty te hifala ao anaty anao zay kareo zay nandatsa sy nanao tsinitsinina nanondromolotra sy nilaza taminay zo zavatra betabe zay tia mitenenina hanomboka andadilato fihavanana angina ary ilaza raha hiteny koa izy dia ilaza fa lehibe ny asanao amin'ny fiainanay so rehefa mamafa andranomasina ianao so rehefa mitatsehatra amin'ny fiainanay ianao azay tseny olombela ataonao mba ho anay
Andriamanitra lehibe sady mahatalanjona ianao. Tsy misy zavatra mahagaga tsy hainao atao. Tsy misy Andriamanitra ao. Asolombelona ianao ka andainga fa zay lazainao dia hainao atao. Tsy zavatra efa teninao ka tsy tanterahanao, na lazainao ka tsy hoe fainao. Hainao zavatra rehetra ary manana ny rehetra ianao, ary manana moyen rehetra ianao anaovana an'izany. Androany ate hisaotra fotsiny ihany ny amin'ny fahagagana sady rehetra, ny amin'ny fitahina sady rehetra, ny amin'ny fipoahana sady rehetra, amin'ny fiainana tsirairay avy sambatan'olona zay tonga eto, ny amin'ny ataonao amin'ny fiainana tsirairay avy. Misaotra fa mampangina ny fanakorany Jésus ianao. Misaotra fa mampifaly anay amin'ny fitahina ianao, ka mampanadinana ny fahoriana rehetra. Makasitraka indrindra Andriamanitra, makasitraka ny amin'ny asanao, makasitraka fanamasina, makasitraka indrindra ny amin'ny fiasanao. Halleluja. Misaotra Jesosy, voninahitra ho anao. Amen. Halleluja. Hoy hoe halleluja. Manana fitsarana. Ahoana hoe azafady? Teneko hoe efa kontiny vita ny anarana iny. Andriamanitra tsy handiso fanantenananao. Ampifaly anao indrindra Andriamanitra amin'ny asany. Ampifaly anao indrindra Andriamanitra amin'ny ataony. Ary ampamenatra ny fahavalo sy ny mpanakoranao. Diaranao amin'ny ratsy amin'ny loza rehetra izy, ka menao fiadanana. Sika rehetra na hoe amen. Zay fotoana